ny asa ny fanahy masina izany loha hevitra mahafinaritra izany no andeha hifampahirizantsika amin'ity androany ity. Manasanao aharitra hatramin'ny farany. Mpifaliana mandrakariva ry mpiara-midinika namana no hiatranoko ao aminao amin'izao ora izao. Miarabanao ary mirary soanao indrindra ny fiadanan'ny tompony anjaka omponao sy ny ankonanao ary feny fitahinany ny tontolo andro zay ho lalovanao androany. Andeha hiaraka hivavaka isika raha nomboka izao dinika izao. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara, satria ny fahatsarana rehetra dia efa nasehoanao tao amin'ny fiainanay ka mendrika ny hoderaina ianao ho membonahitra satria Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahery ianao. Mahatsiaro izay nefa tsy fahatanteranay ko mangataka izahay mamela tompony elokay. Ary aoka mba vita fihavanana aminao zay, ary aoka ny fanena masina zay ranay miana reto androany mba anjaka sy hiasa ao amponay ka tonga anteninao hitondra soa eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Amin'anarana Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ny andininy natao tadidiana no andeha toizantsika indray androany. Jaona voalohany, toko voalohany ka ny andininy fasivy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoko somarina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny fikasan'Andriamanitra dia mianadio antsika tsirairay avy. Indro ty lehilahy anankiray ny saintsaina ny elanelana nisy teo amin'ny vadiny dia natsapa fa diso izy. Tsy nanao atsara-panahy tamin'ity vadiny izy na sika, ary tena nateny zavatra zay tena nanenenany, kanefa nieritreritra kely tapoka teo izy dia ozy hoe ka tsy mendrika azy ve zany teny zany, moa ve tsy mendrika azy zany na dia kely fotsiny azy. Mahazatantsika izany fisainana zany, mora mivadika isika olombelona, mora mivadika efa amin'ny fahatsapana nenina ho amin'ny fanamarina amin'ny tena antsika olombelona. Tadio tsara fa tsy mora ny miteny manao hoe mifona, tsy mora rehefa manao fahadisoana isika, kanefa tiako ny laza amintsika fa tena ilaina zany mba hanarenana sy hanamafisana fifandraisana. Ilaina manao fifonana, mifona tahaka an'izany kio eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Matetika ny fanahy masina no manaitra ny saintsika isaintsaina ny fahotana zay ataontsika. Ary zay ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny Jaona toko fa 4:40 ka 5. Zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy hoe, ary raha tonga izy, le fanahy masina zany, dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fahotana. Ampiaiky ny fahotana rehefa miasa ao am-pontsika ny fanahy masina dia izy no mampiaiky atsika ny tsy fahatanterantsika. Saingy indrisy matetika dia mora mampangina zany feo malefaka izany amin'ny fanamarinan-tenantsika isika. Indrisy fa tsy araroantsika ilay fotoana zay hiasan'ny fanahy masina mba ampiaiky ny fahotantsika. Zao koa ny voalaza ao amin'ny filazantsarany Liko toko 1:10. Liko toko 1:10 ka ny andininy 3:10. Dia zao ny fanambarany ten'Andriamanitra: koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala ny zavatsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainky avany ray zay any an-danitra no manome ny fanahiny masina ho an'izay mangataka aminy. Fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, ny fanahy masina tena fanomezana sarobidy men'Andriamanitra atsika, fanomezana mahagaga avy amin'Andriamanitra zany, satria tena ilaitsika ny miaiky ny elontsika ho fanesorana ny elanelana misy amintsika sy amin'Andriamanitra
tsy vitantsika nefa zany raha tsy eo ilay fanahy masina zay mitarika atsika ho amin'ny fibebahana. Dinio ary ny asa ny fanahy masina. Ny fanahy masina no mitaona atsika ho amin'ny fibebahana. Dinio ny asan'ny fanahy masina amin'ny fampiraisana antsika indray amin'ilay Andriamanitra zay tiantsika. Zao voalaza amin'ny filazantsarany Jaona toko 5:10. Filazantsarany Jaona toko 5:10 ka ny andininy efatra manao hoe tomoera amiko ary zaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray mivoaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Mila miray amin'ny Jesosy isan'andro amin'ny alalan'ny fanahy masina isika. Matetika isika no malahelo satria mitondra vokatra tsy mahafinaritra ho antsika ny ota. Ny ratsy izay ataontsika tsy fibebahana nefa izany. Ny tena lahelo noho ny fahotana dia vokatry ny asan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina no manambara ny tsy fahaizan'ny fo mankasitraka dia ny fo manao tsinitsinina ny mpamonjy sy mandratra azy ka entiny ampotony azy fijaliana isika rehefa torotoro fo. Tadio tsara fa mandratra an' Jesosy ny fahotana rehetra. Raha ny marina tsy afaka mitomba amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra isika raha mbola mifikitra ota isika eo anilan'antsika sy Andriamanitra. Tsy afaka nitombo saingy afaka kosa isika raha toka vonona hibebaka amin'ny fahotantsika rehefa patsehivy ny fanahy masina antsika izany. Ny asan'ny fanahy masina zany dia mampiaiky atsika ny fahotana. Ny asan'ny fanahy masina, ilay fanomezana avy amin'Andriamanitra mitaona atsika ho amin'ny fibebahana. Ary rehefa miasa am-potsika ny fanahy masina dia hita ao amintsika vokatry ny fanahy masina zay voalaza ao amin'ny bokin'ny Galatiana. Galatiana toko 5. Zao no voalaza amin'ny bokin'ny Galatiana toko 5 ka ny andininy 2:20 sy ny manaraka. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanam-po, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa sy fahamarinana, fahalemem-panahy sy fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Ny faniriko androany dia mba hiasa ao am-ponao sy ny fiainanao ny fanahy masina amin'ity androany ity. Ary ho hitanao izany vokatry ny fanahy masina izany. Ny fanahy masina ilay mitondra antsika amin'ny fibebahana, ilay fanahy masina izay mitarika antsika ho eo amin'ny Jesosy. Andriamanitra ny hitahy ianao indray amin'izany dinika ny fanaovantsika izany ka dia ho vonto ny fanahy masina ny tontolo andronao androany. Andia hivavaka antsika ankehitriny. Andriamanitra vontosy ary tsy hay mivantravatra ty amponay ny fanahy masina ka hitarika anay amin'ny marina rehetra, ampiaiky anay ny tsy fahatanterahanay ka tonga ny antoraka hifona hiaiky ny elokay eo atongotrao Jesosy. Tantanao ry izay amin'ity androany ity, aoka mba ho hita aminay ny asan'ny fanahy masina sy ny vokatry ny fanahy masina zay voalaza ny bokin'ny Galatiana toko 5 manomboky ny 2:20. Dia hombanay ianao amin'ity tontolo andro ty amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.